Alarbia fafolo ny volana Aogositra 2024 miarabinao tonga soa tagnatin'ny sambo fampalalam-bavao eto amin'ny radioantsony filatantsara amin'izao fotoana izao. Ampagnajana no agnasagnanao mba hagnaraka ny fampalalam-bavaontsika hatramin'ny farany. Vao makasika ny fivoahan'ny boky vaovao na ny kilasy mpandrosoana eo agnivon'ny fikambanan'ny tanora adventiste eo amin'ny sampagna mpisabalalagna no anomboantsika ny fampalalam-bavao amin'ny ity androany ity. Nasiba nahozana ireo boky mirakitra ny kilasy mpandrosoana ho an'ny mpisavalalana. Nanomboka tamin'ny fiandohany ity volana Aogositra 2024 ity no efa nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ireo boky tara-dalana ho amin'ny kilasy mpandrosoana ho an'ny mpisavalalana. Fiaraha-miasan'ny trano privé adventiste sy ny departementan'ny tanora eo anivon'ny fimbronao amben'ny federasiona ny fiangonana adventiste aty amin'ny Rahamasina Indiana no nahazoana namoaka izany. Efa azo raisina ao amin'ny trano privé adventiste ihany koa ilay boky lalatsambatra natokana ho vakian'ny mpisavalalana miampy ny boky lovan'ny fiangonana. Nitondra ny fanazavana ny pastora Rarjon Haja, talent departementan'ny tanora ho anivon'ny fimbronana amben'ny federasiona ny fiangonana adventiste aty amin'ny Rahamasina Indiana. Ivoaka ireo kilasy mpandrosoana enina zay no avaozina natao mizazoro araka ny mahazatra antsika azy itovizantsika amin'ny tanora mpisavalalana maneran-tany. Ao ireo kilasy mpandrosoana enina tahaka ny mahazatra antsika miaraka amin'izy ireo ihany koa ilay boky lalatsambatra zay tokony ho vakian'ny mpisavalalana rehetra indrindra ireo zay iroso ao amin'ny fikambanana manazava ny lalàna sy ny voady ho amin'izany fikambanana izany. Ary ny fambalony zay ivoaka ihany koa dia ny kilasy mahakasika ny lovan'ny fiangonana. Ny lovan'ny fiangonana zay nampidirina ao anatiny ny asa manavanana. Zay moa ny fomba filazantsika azy hoe asa manavanana ny badra mahakasika ny lovan'ny fiangonana. Reo boky valo reo zany zao de efa azontsika jifaina manomboka ny fiandohana tapatapaky ny volana Aogositra araky ny komande zay efa nataotsika. Ho avy ihany koa ny andron'ny mpisavalalana ny fafito amby folo ny volana septambra zay nomena ny loha hevitra hoe hanova izao tontolo zao. Ny anovatsika n'izao tontolo zao de ny fitehizana n'ireo mpisavalalana manomboka amin'ny sokajy taona tsirairay avy. Kilasy mpandrosoana 10 taona, 12 taona sy ny 15 taona afantatra ihany koa hoe inona ny zavatra andrasana aminy amin'izany mampisavalalana zany. Ary raha nanova n'izao tontolo zao ireo mpamakilay zay ianarana ao amin'ny boky lovan'ny fiangonana de afaka hanova n'izao tontolo zao ihany koa ny mpisavalalana tsirairay avy. Koa araroty ny fantsifana anireo boky ny mpisavalalana ireo kilasy mpandrosoana enina, ny boky lalatsambatra fampitony miaraka amin'izy ireo ary ny fahavalo saingy tsy ny tsara indrindra de ny lovan'ny fiangonana mba ho ampitaina amin'ny taranaka aty aoriana. Araroty fa ny valala tsy ny romandry ambavahady. Ao amin'ny trano privé adventiste na eny amin'ireo mpampiely boky evanjelista no azona mametraka ny famandriana ireo boky tara-dalana ho an'ny mpisavalalana ireo. Fanazavana hoentin'ny tompona andraikitra rabaritra avy amin'ny trano privé adventiste. Alefaso de izao ny komandanao ao amin'ny imprimerie adventiste. Raha tsy tratranao moa ny aty amin'ny imprimerie adventiste ny mahazatra antsika de ireo dépositaire izay mpamatsy ny fitaovana sekrosabata koa de azonao anafarana izany kilasy mpandrosoana amin'ny mpisavalalana izany. Azonao anafarana izany lova amin'ny fiangonana izany. Vaovao makasika ny vehivavy no anohitsika ny fampalalam-bavao amin'ity androany ity. Tontosa ny voalohany hatramin'ny 9 Aogositra 2024 ny fionambeny MIFEM na ny vehivavy adventiste atao amin'ny fédération Madagasikara avaratra izay natao tany Antala. Vehivavy mahery ny 303 no tonga namonjy i fionambe io izay nisy ny fiofanana maro samihafa ihany koa teo amin'ny microny Giovanni Passera radio antsony filazantsara Antala. Tombotsoa lehibe tokoa no noresin'ireo vehivavy MIFEM ato anatin'ny fédération Madagasikara avaratra na ny FMN izay tonga namonjy ny fiofanana teto Antalahy ny voalohany volana Aogositra ka hatramin'ny 9 ny volana Aogositra lasa iny. Raha ny fanazavana nataon'ireo mpiofana.
formation jiaby teto amin'ny lasty ny zavatra tegna ataonay zay koa hazy zay zalaio zay fotony zay mbola tamin'ny tany zegny hafa ny fahaizanay hoe tanànan-kavanagna zegny zay navy eto lanjary hita nefa ny tanànan-kavanan'Andriamanitra dia vehivavy mianatra za efa somary matoetoe fa nefa mbola bogno ny hianatra hianatra ndraiky zegny ny amin'ny fampandrosoagna raha jiaby araka ny fahamarignana ho tanànan-kavanan'Andriamanitra nampianarigny zay efa hitagnana ankavia zegny koa ampianarigny tsy mahay nanoratra raha mpanoratiny efa tsy nahay fotony izy tsy nampianary ke zay tanànan-kavanagna fiarahamonigny ho tanànan-kavanagna ny fiangonagna tanànan-kavanagna ny ao an-tokantrano ho tanànan-kavanan'Andriamanitra zay fa avy amin'ny fiangonana tsirairay misy zay amin'ny district agny vogno zegny zay ampianatra ireo raha vavinay zay tsy tonga teto namonjy ty fifanana ty satria tena zava-dehibe zegny lesona zay noraisinay teto ary zay volaza raha vavy teo ampiarina ary vonona koa zay ampianatra izegny ireo raha vavinay zay tsy tonga teto mba ho modely eo any fiarahamonina amin'ny toerana zay misy tsirairay avy zany atao ihany koa ny fianarana asa-tanana vona ihany koa zay ampianatra izy reny sy ampianatra izy reny ihany koa ao atonkantranonay amin'ny raha jiaby zay nianaranay formation amin'ny saly hitako nahaliagna satria nora nahaiziko azy nora nampianatra zegny ilay mpampianatra dia tsy sarotry nahay amizay zay nampianara ke izy hitako tsara feky tsara afaka zegny za mampianatra ho an'ny ilay olo intéressé-ndro afaka agny ary avitako ohatra namagna décoration amin'ny mariage na amin'ny fiangonana indrindrandrindra hitako mahafinaritra izy ke magnentigna antsika lay viavy tavitavela akagny zegny za mba hiditra amin'ny fikambanana fa marobe raha azo ianarana indrindra lay mpampianatra mamoara mampianatra malakilaky amintsika amizay mahazo azy hitako tsara izy nampahery vehivavy ihany koa nivadin'ny filohan'ny fédération Stella Ramamonjisoa fa ny vehivavy dia mahavita zavatra betsaka ary azo atao ho tanànan-kavanana eo amin'ny fiara-miasa ao anivon'ny fiangonana sy ny tokantrano ary ny anivon'ny toerana maro samihafa hoy ny fanazavan'ny madame président ny FMN. Andriamanitra satria ny zavatra tsapa le azo tsapay tanana fa rehefa natao izao fotoanambe izao dia hita hoe mahafinaritra ny fionana teto ary ny akony resaka rehetrarehetra izay ny fanaovana dia nanana fanantenana ny amin'ilay hoe ny vehivavy dia tanànan-kavanan'Andriamanitra tsapa zany fa vonona ny vehivavy mba ho tena tanàna ankavanan'Andriamanitra ary hita zany amin'ny fahavitrihan'izy ireo fa rehefa tonga ny toerana dia anomboka ao amin'ny ankohonana izany hoe mahatanàna ankavanan'Andriamanitra azy ireo zany hiparitaka any amin'ny fiarahamonina ary hiparitaka any amin'ny fiangonana ihany koa efa tsy androny feky zeny ny fotoana izay anatanterana an'izany hoe mahatanàna ankavanan'Andriamanitra azy zany ary araka ny hafatra izay norenesina androany tamin'ity sabata ty dia tena vonona zareo zany vonona izay vehivavy ary andeha aingana tahaka ny gazela amin'ny fanatanterahana izany fiarahana miasa amin'ny Kristy zany famonjena ny fanahy ka rehefa ho avy Kristy dia ho be dia be ireo vokatra izay hoentina noho ny amin'ny mahatanàna ankavanana ny vehivavy indrindra izay tonga teto. Dorcas ary mpamaritoetra magnaraka koa be ny asa soa sy ny fiantrana izay nataon'izany vehivavy izany zany koa zany agnisany toetra tsara nampalaza an'ity Dorcas ity zay raha ny baiboly no zahagna ny famaritana namieny an'i Dorcas raha amin'izany fanano faminaniana atsika manakory fivolagnan'ity raha vavy Dorcas ity ao amin'ny vavolombelona mahery pejy 770 paragrafy faharoa zao ny fikoragnany azy nankasitrana noho ny asa tsara nataony rehefa miresaka Dorcas zay
mpianatra jesosy mendrika. Tena zava-dehibe tokoa ity fiofanana ity raha ny fanazavan'ny madame Monique Tsiafa talen'ny départementany MIFEM etonivon'ny fédération Madagasikara avaratra. Ny tanjona dia ny ahatonga ireo vehivavy adventiste afaka manampy ny fianakaviany ho vehivavy gazela na mavitrika araka ny lohahevitra izay no banjinina nandritra ny herinandro manao hoe ho tanana ankavanana, izany hoe vehivavy azo ianteherana sy afaka ametrahana andraikitra eo anivon'ny fiangonana, ny tokantrano sy ny fianakaviana ary ny fiarahamonina mipakatra amin'ny firenena. Fanazavana madame Monique Tsia. Natao teny ity congrès eto Antalata izay nanomboka tamin'ny 1er jusqu'à 6 namegna lohahevitra hoe fampiara-miasa amin'Andriamanitra izay ka andeha mba ho tanana kavana. Ka ny faniriana zay ny tanjony tratrary ho tanana kavana eo anivon'ny tokantrano, ho tanana kavana eo anivon'ny fiangonana, ho tanana kavana eo anivon'ny fiarahamonina, hoe ho tanana kavana amin'ny firenena. Zay no mahatonga programme teto. Nisy fanofanana mikasiky ny fahasalamana, nisy fanofanana mikasiky ny fanabeazana, nisy fanofanana mikasiky ny asa, misy folo karazana zay raha nianarana teto. Mahatonga ny vehivavy zany izy kofa tonga an-tanàna agny izy rehefa miala veto tamin'ny raha jiaby maro nianarana, mbô tsy ho vesitra zany izy ho an'ny tokantrano. Fagnampihana izy ho an'ny fiangonana satria agna ohatra zao décoration nianarana teto, misy mpagnano décoration ka amin'ny fiangonana. Nianatra savon zay teto, efa mahay savon tsy vidy savon igny. Nianatra nahandro, mampilaminy tokantrano zany sy ireo maro hafa ihany koa. Zegny zany ny fagniriana. Dia rehefa miala eto mianty ny vehivavy tonga an-tanàna igny, isy raha miova zany izy satria izy efa tagnana ankavanana amin'ny raha jiaby, amin'ny lafiny jiaby. Nampita ny vaovao Giovanni Passera, radio Antsony Filazantsara Antala. Ny lafiny fanabeazana nahazo fagnampiana avy tamin'ny les crayons verts ny école les enfants de Minerve. Dia hoarantsika avy hatrany ny fagnadiadiana. Tsara ny fiaramiasa eo amin'ny école les enfants de Minerve sy ny association les crayons verts au Mayotte. Ka natonga ity association ity nanolotra vola ho fagnampiana ny école les enfants de Minerve amin'ny fanokafana école préscolaire vaovao ao Skama manomboka amin'ity taom-pianarana 2024 sy 2025 ity. Zava-dehibe ny fagnomezana fahalalangan'ny zaza. Ka izany no antony natonga izao fanokafana école préscolaire vaovao ao Skama izao. Izay agnisan'ny nazahoana fagnampiana hoentiny magnatanteraka ny fanokafana ity école vaovao ity. Kasitrany italien sekoly les enfants de Minerve ny association les crayons verts izay tariny Jean-Christophe. Enfants de Minerve, nous vous adressons nos remerciements les plus sincères pour ces chèques qui nous sont dédiés. Ces chèques nous sont parvenus pour la création de la nouvelle école annexe les enfants de Minerve, dit les crayons verts. Merci pour votre soutien, pour votre aide, parce que l'école a fait son chemin depuis son ouverture et vous étiez toujours là à nous épauler. Merci aux donateurs, merci pour les participants financiers, pour ces précieux dons. Merci beaucoup, on vous remercie infiniment parce que grâce à votre aide, grâce à votre soutien inconditionnel, l'école puisse arriver à ce stade qui est maintenant sur le point de s'élargir, c'est-à-dire à la construction d'une autre nouvelle école, dit le Crayon Vert. Donc merci à tous. Vive les associations, l'association Les Crayons Verts. Vive l'école des enfants de... Un don de 577 €, voilà, qui n'a pas été remis officiellement, mais qui nous a été envoyé par Christian Béliard. Toujours dans les actions, dans le cadre des actions qu'il mène pour l'école. Si je réitère mes remerciements à l'endroit des donateurs, à l'endroit des partenaires. Merci également Jean-Christophe pour être là. Et merci également à Anne-Louine aussi pour assister à cette cérémonie. Voilà. Ankoatra ny fanolorana fagnampiana izay nataon'ny Zoma fa 20 Jolay 2024 lasa igny dia nagnambara ihany koa ny Italienne sekoly les enfants de Minerve
fa isokatra manomboky ny voalohany volana aogositra 2024 izao ny fisoratana agnarana ho an'ny taom-pianarana 2024 2024 noho izany dia magnentana ny ray aman-dreny rehetra ny tegnany mba tsy salasala ampiditra ny zanany ao amin'ny école les enfants des mineurs. L'école des enfants des mineurs ouvre son bureau pour l'inscription et la réinscription de cette année scolaire 2022-2023 à partir du 1er août 2022. Lieu d'inscription, Tsenakami, c'est à côté du garage animal. L'ouverture du bureau est à 8h jusqu'à 11h30. L'après-midi de 14h30 jusqu'à 17h. Lieu pour la réinscription ou l'inscription de l'école préscolaire en face de l'église FTKL Kanambo. Une autre nouvelle école préscolaire est ouverte à Skama, dit le crayon vert, c'est-à-dire annexe école des enfants de mineurs. Donc venez nous joindre, chers parents. Merci. Tapitra ny fampalalam-bavao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy makasirika anao niaraka taminay aty tao agnatin'izay fampalalam-bavao izay namanao be mitombo arlena nolotra ny fampalalam-bavao ka saratsy ihany koa ny ekipa rehetra izay mandrafitra ny radiontsy filatantsara agny amin'ny faritra Giovanni Passerazy ny tatitra ny vavao teto ihany koa tamin'ity androany ity makasitraka magnano veloma ho amin'ny rabitso indray veloma tompoko.